Miarapa ny ray rehetra na tratran'ny fetiny ray. Efa nalefako any amin'ny Facebook any moa zao an'izay manao Facebook ny siarabana ho an'ny dada rehetra manerana n'izao tontolo izao. Ny sary nataoko tany amin'ny Facebook tany dia marika fanetretena mihitsy fa nataoko loko marevaka ohatran'ny neny fa ohatran'ny fahatsorany dada mihitsy nampiasako azy dia loko tsy dia malaza loatra mihitsy no nofidiko kanefa fantatritsika tsara ny anjara toeran'izany dada zany eo amin'ny fiainana. Fa manahirana koa ifa rehefa mandika vilana ny soratra masina dada dia ny lany lohan'ny vavy. Ary amin'ny Efesianina 5:5-20. Ianareo vehivavy hoana ny toy popy sasao ny vilia. Soratra masina mihitsy miteniny zany. Tsy dictature patriarcale loatra zany ry havana ny ambarany soratra masina. Fantaontsika hianatra ny atao hoe fahefana. Ny lany lohan'ny vavy dia tsy maintsy zany sefo. Dia rehefa avy mihina ny dada zay vao mihinana ny zanany sy ny vadiny dia mandra-pihina ny dada kopakopahana eo aloha zany dada lamina tsara zay vao mihinana. Tsy zany ry havana dikany soratra masina. Mbola isy fotoana moa tsika hianatra an'iny. Andao tena ny Matio 7:20-20. Ampifandraisitsika amin'ny Apokalipsy 1 ny 9 hatramin'ny 9 izay milaza ny fahefana tsy hay tohaina, tsy hita-pesipesena ary ny fahefana tsy toa ananan'Andriamanitra. Fa ny Matio 7:20-20 ry avy no andeha ho raisitsika miaraka mamakytsika manao hoe ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Dia ny teny Hebreo sy teny Grika ihany no ataoko eto fa hiezaka hanazava mba tsy hiparitahan'ny masontsika mandeha akavia sy akavanana be dia be. Ndao ary havana amin'ny teny Hebreo koah zay ny dikany koah. Ndao mba hianatra manona teny Hebreo tsika koah koah tao tsara moa izy koah zay zay ny tonton Elisa zay ka tsy haiko na io ny avy ny teny hoe kotsa na ahoana aloha fa dia io ny teny Hebreo hery sy fahefana no ambarany zany. Izy hery na izy fahefana. Fa ny teny Hebreo faharoa ndray dia ny masal ohatran'ny teny rehefa maky teny avy any amin'ny sud-est zany ianao atao mavesabesatra kely le esy masal alefa masal zay indrindra mety tsara. Indray dia domination fanjakana manindry zay zany le izy zay no heviny raha maka voambolana vitsivitsika ao amin'ny teny fototra any amin'ny testameta taloha. Fa ao amin'ny testameta vaovao ndray dia ny teny Grika zay ny ainatsika tamin'ny fanahy masina fa hahazo hery ianareo ny amin'ny latsahan'ny fanahy masina anareo dynamis indray zany milaza tanjaka indray zany io tanjaka sy hery. Nareo hoe matanjaka rehefa ririnina dia somary mila mihetsiketsika ny vatana mba haninny sika mba hatanjaka zay zany le izy. Fa ny tena lehibe raha ity Matio ity ny raisitsika dia ny antsoina hoe exousia. Ny exousia zany jerentsika betsaka io amin'ny teny Grika. Fa ao ihany koa ny kratos. Ka raha amin'ny teny exousia sy kratos io sika dia autorité sy ny teny frantsay fahefana zany ary fanjakana domination zany fanapahana raha ohatra ka raisitsika izany. Eny ary havana taondray zany ny tena jerentsika raha ny Matio 7:20 ny fahefana voalaza ao sy ilay voalaza ary amin'ny Apokalipsy ary dia exousia
eksosia. Ary tena enjana be raha mamaky kotsika ny Koritiana voalohany toko 7 andininy 7 ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy dia mba toy izany koa ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy. Dia iny le fahefana io rehefa zavainy ny mpanao heviteny dia ny lazany azy ao indray dia responsabilité andraikitra. Izay indray zany anazavany azy. Zany hoe le eksosia io rehefa miova ny endriny dia tsy domination fotsiny ihany fa lasa fandraisana andraikitra ohatra le nampianariny mpampianatra sekoly Alahady teo. Hay zany ny ankizy tsy mba manam-pahefana. Za zao manam-pahefana dia zany mamafa trano. Zay zany. Za zao manam-pahefana, za manasa vilia. Neny manam-pahefana androany, za anasa vilia. Dia mba homenineny fahefana anasa vilia. Zay ravana ny teny fototra. Fa andao raisitsika ary hoe ahoana ary zany tenin'Andriamanitra izany. Hiditra ary tsika. Inona ary zany ny matoateny. Ny matoateny. Raha amin'ny teny Grika ny raisitsika, tsy anisy teny Hebreo sy teny Grika tsony aho. Fa raha ny matoateny ny raisitsika dia manana tsy alefako atsony ka. Anazava mantsy aho. Manana fahefana. Ny hoe manana fahefana zany a dia tompon'ny tenanao ianao. Ny fahefana voalohany zany dia manompoka amin'ny tenanao. Dia ianao zany ndeha hiakanjo afa mangatsika. Fa fahefana koa manao hoe amin'izao andro ririnina tena mangatsika izao a, anao akanjo bory-tanana, akanjo décolleté a, sy ny sisa sy ny fahefana koa zany amin'ny tenanao. Dia mahatatesa ny vokatry ny fahefana raisina. Zay zany aloha anankiray. Tompony tenanao ianao. Fa misy koa ny fahefana ampiarinao amin'ny hafa. Ampiarinao amin'ny hafa, lasa ianao indray zany ny tompon'le hafa. Fahefana koa zany. Fahefana nananan'i Jesosy Kristy zao a, le nibaiko an'le ampondran'olona tery lavidavitra re. Ndanonareo mpianatra, efa fahefana zay a. Alaivo ry ampondran'olona ry a, fa misy raha rano lanin'ny tompo azy. Tonga dia nianahana fotsiny le patron tompon'le ampondra. Satria misy tsindry avy any amin'ny tompo hoe alaivo ry. Tonga dia misy raha rano lanin'ny tompo azy, nomena somatsara. Amin'ny farisendatra ary tsy nomenimenina izy a, fa nomeny somatsara le izy. Fa raha miresaka an'io matoateny hoe fahefana ihany koa isika, dia tsy afa-misaraka amin'ny fanirahan-tena sy ny famaliana ny antso hanatanteraka an'ilay baiko napetraka izany. Raha raisiny zany zany rehetrarehetra zany ny dikan'ny teny hoe fahefana, dia eo aloha le fanjakana, eo koa ny matoateny hoe manindry, mifehy, manjaka, miantoka, mahay mandresy lahatra. Na le tsotsika hoe manana influence. Misy ny olona tsy voatery mampiasa ary ny leader na ny mpitarika, ny tena leader mahay tsy mampiasa force zany izy. Tsy manao manipulation. Fa vao mijery fotsiny izy tonga dia manaiky le olona. Ary zany ny hery ananany vehivavy amin'ny lehilahy, fety de pera moa an'io. Mahalala zany daholo izay manambady. Vao jereny rineny ohatr' izao fotsiny hoe tsy mila manongo izy. Azonareo izy? Tonga dia efa kopy ianao. Lehilahy rehetra mahalala zany hatramin'ny pasteur Roussel mahalala zany. Sady zany rineny. Mijery fotsiny izy, mijery ohatr' izao izy. Influence zany. Zany lisy. Ary reny a dia ao anatin'izay resantsika hoe fahefana. Inona marina ary zany ty fahefana ity. Misy anankiray le teny fototra teo hoe kratos. Ino vita démo. Ino antoiny? Kratos, démocratie. Démocratie e, feon'ny vahoaka, feon'Andriamanitra. Aza mba amin'ny fanadala. Ny feon'ny vahoaka tsy voatery feon'andria. Feon'ny vahoaka sanana omboy. Zay ny feon'ny vahoaka. Dia nomboana, feon'Andriamanitra hoana ny hoe omboy. Fa feon'ny te azo fahefana zay. Zay zany izy mpanao politika te azo fahefana. Feon'ny vahoaka, feon'Andriamanitra.
dia ampiasaina le vahoaka mba azahoana fahefana rehefa avy eo tsy raharahina le vahoaka zany ne manahirana ka andao arytsika hijery n'ity kratos ty aloha nijerentsika voalohany eo amin'izao tontolo izao ny fahefana dia hery entina mife hery entina manjaka amin'ny olona na ny zavatra mety hivadika herim-pamoretana sy herim-panolanana hanararaotana ny fahefana zany tahaka ny fampiasana ny romanina toko 7:20 rehefa tonga any an-trano nareo maneke ny fahefana iny izy ty ny fahefana rehetra dia avy amin'andria dia ampiasain'ny mpanao politika izy rehefa te hisikitra eo amin'ny sezany eo izy vandana aloha mianatra soratra masina tsara hoe inona ny dikan'iny vao miteny an'izany fa aza ampiasaina amin'izay tiana anaovana azy ny soratra masina zay ilay izy eo amin'ny lafiny lalàna ra-panjakana ny fahefana dia omeny lalànanao omeny vahoakanao ny vahoaka zany ny tompo lalàna dia manome fahefananao izy dia tsy maintsy misy lalàna ra-panjakana manome an'izay fa ny fahefana koa dia omena ny olona manana fahaiza manao zay zany lay izy manana compétence na manana capacité na manana savoir faire ozy ny teny frantsay dia omena iny ary na indray omena ny olona anankiray ny fahefana mandritra ny fotoana voafetra fanomeza pahefana ohatra zay zany zao omeny ny tompo fahefana zany zao ny mpiandro rehefa miasa dia faly ary ny mpiandro faly ary ny mpiandro zany zava-dehibe iny ary eno tsara ny teny pahefana eno ihary ny teny pahefana ny renina zao asa masiny zao zay zany anankiray fahefana zany raha fa sy hoe fahefana dia nomen'Andriamanitra mitohy eny vo avy ny vory tao zao ny mpendraikitra fohy be Fjkm ny mampendraikitra fohy be dia mandritry ny fivoriana sy amin'ny fotoana ny rany mpendraikitra fohy be endany ianao raha naivony arivo manokana mpitandrina ary fa rehefa ty amin'ny synode apartany pastera tiana dia mitovy amin'ny pasteretra amin'ny synode apartany zay zany le izy takizay koa no mandaha dia konina zany zao efatra taona ny mandaha dia rehefa tapitra ny efatra taona tapitra aloha ny fanomeza-pahefana nomeny ny tompo dia mifidy ny ray rehefa dia mifidy dia tokana dia raisy tanana sy ny sisa sy ny sisa zay zany le izy dia io raha mitetsika hoe demos kratos fahefany vahoaka zay le tena dikany dia aseho amin'ny alalan'ny fifidianana moa zany raha miresaka fanjakana sika fiainam-piarahamonina nahatra tia mpiangonana koa aza fa ny manahirana rehefa azo ny vahoaka azo n'le olona nomena fahefana le fahefana tsy ampiasainy any-pony an'le vahoaka tsy miverina miakany amin'le vahoaka izy izay ny manahirana amin'iny raharaha iny ndikan'izany ny olona omena fahefana dia manapaka mitondra ary manatsara ny tanàna misy azy efa nianarantsika teto ny atao hoe politika tsy efa nianarantsika zany sa diso efa nianatra zany ve sika dia nidikany policité dia fikarakarana tanàna fanatsarana ny tanàna le nataon'ny mpampianatra sekoly Alahady présidente sekoly Alahady teo zao le ankizy mamafa tokotany manadio ny tokotaniny hanatsara ny tanànany dia efa inony zay efa politika zay mahazo manao politika pastera sa tsy mahazo dia amboary amin'izay le fomba fijery diso fa ipastera tiana dia tokony hanao politika ary tsy maintsy manao politika isika rehetra koa tsy maintsy manao inony tsy maintsy manao politika isika fa efa fandemenany saintsika manko hoe politika dia zavatra ratsy zany politika zany dia ny mpanao politika ihany manao azy tsika koa ny mba mpanao politika azonareo ve izy dia lasa mivoana any amin'tsisy le izy dia ampiasaina any amin'ny lasa hoe nydikany politika fetsifetsena zay le izy ka tsy fetsifetsena mihitsy nydikany politika zay zany ry avana zay ny resaka fahefana raha le kratos no raisitsika fantaotsika ao amin'ny soratra masina tsara vatantsika hoe ny ao amin'ny baiboly dia tsy demos kratos ny ao tsy fahefam-bahoaka fa ny ao theos kratos zay ny antony hoe théocratie fahefan'Andriamanitra protestanta réformé tsika
zay no mahatonga eo ambony latabatra masina io tenin'Andriamanitra reo ao aloha zany soratra masina zay voasoratra sy hotoriana io ampovoany io fa ao ny tenin'Andriamanitra seho amin'ny alalan'ny reo mofo sy ny tsapoka reo fahefana io raha teo loko menamena ny amin'ny latabatra masina fiangonana réformé tsy misy raha hafa manampy an'io eo fa reo ihany reo ny ankoatran'ireo fampianara ndiso zay zany le izy tsy asiana zavatra fa tsy reo tenin'Andriamanitra ny eo fa ny sasany asiany vera hafa ndray eo sa asiany inona ndray asiany hazo hafa ndray ny sasany tsy izy zany velomy labozia ndray eo ny sasany reo ihany no eo zany tsara ho fantatritsika zany rehetrarehetra zany rehefa teokrasia an'Andriamanitra ny fahefana zany no ambarany Baiboly iray manontolo fa nandray fahefana an'Andriamanitra io ampindraminy olona ihany koa io araky ny efa noresahana teo tao amin'ny Saedena zao dia nomen'Andriamanitra fahefana ny olombelona hiasa sy hitandrina ny fahefana zany dia mila raisina koa le fahefana tsy miamboa didy aho zy kolonela tsy mandrava zay tsy miamboa didy mon général dia mipetandra lahy izy fa raha tsy niteny niny izy mety tsy dia naninona ihany ahoana koa zany loahitry ny lany fahefanako tokony ho anahy zay ny le efa ndeny ohatr'izay dia be dia be ao ny soatra masina milaza n'izany endrika fahefana zany araka izany ary dia nomen'Andriamanitra fahefana isika mba ho mpiara-miasa aminy fa tsy hoe hanjakazaka na hamorotra na hampahory ny mpiray firenena amintsika na ny ao anaty tokantrano aza na ny any anaty fiangonana aza ny anafaka azy ireo ambany fatorana sy ny fangejana aza no fahefana omen'Andriamanitra atsika dia zay ny endriky ny fahefana rehava raha raitsika ny hoe kratos fa ao misoatra masina ndray raha miresaka n'le eksosia teo isika dia tazatsika amin'reto lafin-javatra be dia be reto zany eksosia zany na zany fahefana zany vao nanao ny asa faharin'Andriamanitra dia efa mariky ny fahefana nanan'Andriamanitra zany zao tsara ary Andriamanitra ny teny hoe misy mazava vao miteny Andriamanitra dia misy le izy vao miteny Andriamanitra dia misy fahefana zany rehetrarehetra zany fa mba mitenena ngenao hoe malazory voninkazo tsy nalazo tsy mety zay zany le izy tsy manana fahefana ohatra ny tompo fa ny fahefan'ny tompo tonga hatraminy hoe nitsangana tamin'ny maty izy rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo tonga dia natsangana Lazarosy tsangana fa nisy nampitsangana ihany le mpaminany sandoka tany Mazenga tsy nitsangana giadra ny afarany ohatr'izay le izy fa ny fahefana ihany koa raha miresaka leksosia sika dia asehon'Andriamanitra amin'ny fitondran'ny olony sy ny fiahin'ny olony zany ary tsy sarahany amin'ny fanekena io Andriamanitra no fanekena tamin'ny zanak'Isiraely zao Andriamanitra reo ianareo ho oloko dia mifamatotra tsara zany ny fanekena sy ny fahefana dia io izy maniraka olona hitarika ny vahoakana dia io izy ho fampiarana n'izany fahefana zany nanomeny lalàna izy dia ny didy folo tsy misy fahefana miorina raha tsy misy lalàna zay zany le izy dia io izy ho fanatanterahana n'izany fahefana zany raha ny fahefan'Andriamanitra dia nanao asa fanafahana izy nanala ny zanak'Israely andevy tany Egypta nanala ny jiosy hiala avy any amin'ny fahababoana fahefana nan'Andriamanitra zany ary nampiary ny fahefany mihoatra amin'ny fahefany Farao zay zany le izy ary zava-dehibe zany reava dia tsy misy mihitsy zany hoe mijanona fotsiny hoe ny fahefana dia mangeja fa ny fahefana ampiarin'Andriamanitra amintsika dia mitondra antsika ho amin'ny fahafahana avy any Egypta fahafahana avy any Babilôna ary zava-dehibe zany reavana exodus
tianteny exodus dia lalan'ny fahafahana autoroute zay misy moa le odosy autoroute autoroute ny fahafahana zay no anisany endrika ny ahon'Andriamanitra ny fahafahana ka raha miresaka fahefana sy exousia le nresahana teo isika dia ambarana ihany koa fa Andriamanitra dia nifidy ny mpaminany hitondra ny afatr'Andriamanitra amin'ny vahoakany zany hoe nomen'Andriamanitra fahefana ny mpaminany mba hitondra ny afatr'Andriamanitra tsy le mpaminany zany manana fahefana fa niza le fahefana an'Andriamanitra le fahefana fa miteny izy teny izy ohatra pastera tiany asain'Andriamanitra miteny aminareo dia miteny dia tsy amboamboariko fa dia ataoko direkta ohatra n'io mety marary misofotsika ihany ray indray fa zay ny asain'Andriamanitra mpitaiko rehefa tsy tiany apita tsony tonga dia ataony tapaka lalandraha dia tsy miteny tsony azonareo moa zany resahako zany fa mbola sainy teny dia miteny dia ray somatsaka anao indray izy safidy hoe andray satsy ary zay ny mahafinaritra na aminareo ry avany tonga avy any amin'ny toerana misy nareo tsirairay avy ihany nareo mba haninona mba hotsindrony ny tenin'Andriamanitra azonareo la izy ka misy manao nareo makanisa aty sisy manao nareo tsy makanisa aty fa tonga ianareo miasa amin'ny fanahy masina ary izy ireo dia voatsindrona tampony dia io mibebaka io fa natao batisa zany ry avana ampianariny soatra masina tsika fa raha koa mandeha le tenin'Andriamanitra misy olona tonga dia mivoto fo matsiravina zany za mihitsy zany tifirina amin'ny toriteny zany za mihitsy kenao ty andeha ty ho tifirinako azonareo moa zany resahako zany zay zany le izy ary zay zavatra zay tsy fahefan'ny mpaminany fotsiny fa fahefan'Andriamanitra zay zany le izy reto dekona reto zao nomen'Andriamanitra fahefana daholo anao service fa tsy ny olona rehetra no mahazo mitantana kapoka zay le izy amena fahefana reo firy taona moa no mandanareo efatra mandritry ny efatra taona zany miakanjo miandry fahefana indray aloha zany zany zava-dehibe zany fa ny fahefan'Andriamanitra koa dia asehony taminahaterahan'ny mpamonjy io Andriamanitra fa mamonjy atsika atao amin'i Jesosy Kristy mamonjy atsika iny ny anjely tonga mihira voninahitra amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fedany hoe ty ambony tany ho an'ny olona akasitrahana zay zany izy fa ao amin'ny soatra masina koa ny fahefan'Andriamanitra dia asehony amin'ny alalan'ny fanaovana fahagagana maro lafitra sy samihafa ao ny fanasitranana ao ny namoky ny olona mihoatra ny 5,000 ao ny fandroahana demonia ao ny nananganany olona tamin'ny maty reny rehetrarehetra reny dia maneho ny fahefan'Andriamanitra fahatsarovo ry havana ny faratampony ny fanehoan'Andriamanitra ny fahefana dia ny fitsanganany tena amin'ny maty eo zany dia samy nahita daholo zao tontolo zao fa nitsangana tamin'ny maty zany Jesosy Kristy zany dia rehefa nitsangana tamin'ny maty izy hatramin'ny herin'ny fahafatesana aza resin'ny fahefana dia nomeny anao koa zany dia anao koa io fa mitsangana amin'ny maty zay no mahafinaritra amin'Andriamanitra Andriamanitra tsy mba mpanao basket be dribble ianareo moa zany mpanao basket be dribble zany tsy mety mipasy mihitsy izy fa lasa dia izy rery any manao niny miaratra ry izy tonga tetra ry anazy ihany zany aza mba menao baolina tsy mizara aminao zany izy tsy be dribble oatra zany Andriamanitra fa ny Andriamanitra tsika dia maninona mipasy izy anazy ny fahefana dia mipasy izy dia manome izy ka rehefa nitsangana amin'ny maty izy dia maninona koa isika nitsangana amin'ny maty manana fahefana izy nitsangana amin'ny maty dia isika koa meny fahefana mba haninona koa isika nitsangana amin'ny maty eny ary amara-parana ry avana ahoana ary ny fomba andraisantsika ny fahefan'Andriamanitra ny andraisantsika ny fahefan'Andriamanitra dia manomboka amin'ny tenatsika aloha omen'Andriamanitra fahefana isika dia isika koa no mampiasa fahefana amin'ny tenatsika araka ny sitrapo n'Andriamanitra zay le izy tsy izay manao hoe tompokotompo nandovan'ny fanjakan'Andriamanitra fa izay rehetra manao ny sitrapony raiko dia ataovy tsara zany teo ny tenen'ny mpampiazako laha teo karakarao tsara ny tenanao mba tsisy fofona mandehandeha hafahafa zany ohatran'izay manao ranomanitra naturel
sy ny sisa sy ny sisa zany a efa tsy hainao zany men'Andriamanitra fahefananao idio de midiova zay izy fa ao anatin'ny ankonana koa idady fete de père androany tena dada manana andraikitra de mandraisandraikitra misy ane dada tsy mahalala akory eo le ray aman-dreny miopo izy tsy fatany akory Fjkm zao ny zanany misy dada daladala ohatry zany ane tsy fatany akory Fjkm zao ny zanany firy ny tany am-pianarana tsy fantatry dada akory zany zany minambary any azy ny fatany tonga ohatrany minambary any azy aiza ny sakafo voasaja ny akanjoko fantany manahoana tsy hitany akory misy ray aman-dreny nanao ohatry zany manko raha tadianareo misoratra masina Josefa sy Maria nandeha nietsena tany a Jerosalema izy azonareo de netiny tany le zanany lahatokana mbola lahatokana izy tamin'izay netiny nietsena lasa miprisaka le zanany lahankely 3 andro izy efa nandeha nodiny verina any tanàna mbola tsy tadidiny any hoe nakaizany zanany misendra zay ray aman-dreny sanana zany ane le izy efa tonga any izy nakaizy Jesosy teo niverina izy nakany Jerosalema sendra zay zaza endry izy taizany hitan'le zaza tao amin'ny tempoly dekane zanaka Atsimon'Imahamasina mba ho tamana ny ampiangonana koa ary efa misy zany ato ty ampiangonana ndro tokonandro bravo zay le izy aty izy mitendry manao sary manao inona mihira mety maireza fahefana manompoka amin'ny tenanao fahefana makao amin'ny ankonana de mandraisandraikitra responsabilité ao anatin'ny ankonana fa nisan'ny fomba andraisantsika ny fahefan'Andriamanitra koa ny fiainana ny tenin'Andriamanitra sy ny fakatoavana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fanetretena de iainantsika zany na ny tenatsika na ho an'ny ankonana na ty ampiangonana na eny amin'ny fiarahamonina zay zany tena ngezabe zay fanetreteny zay fa ny fananantsika finoana matanjaka ihany koa de afahantsika mandray ny fahefana zay omen'Andriamanitra atsika io fahefana omen'Andriamanitra atsika io ry havana de tsy afa-misaraka amin'ny fifamatoram-piainana sy ny fiombonam-piainana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka tsy mandeha ho azy za manana fahefana omen'Andriamanitra fahefana andana mivavaka re andana manompo an'Andriamanitra re ary marina fa tsy misy fahefana ety ambonin'ny tany raha tsy avy amin'Andria manitra fa ny dikan'izany sitrapon'Andriamanitra taterahana fa tsy ny sitraponao no taterahana usurpation zany lazainao fa avy amin'Andriamanitra ny fahefana efa lay Andriamanitra nanome fahefana tsy raharahinao le vahoaka omen'Andriamanitra ahinao tsy vakinao ati-do na de efa mahantra velona takininina ary de mbola samy teny anao hoe fahefana nomen'Andriamanitra ty tsisy zany misantoka fahefana ohatra ny devoly manao an'izany ane zany nataony devoly misantoka fahefana ohatra zany fa zao io fahefana an'Andriamanitra io zay omeny atsika de indraindray tena hita izany atsika mihitsy ny fahefana hita izany atsika amin'ny alalan'ny fizahan'ny toetra hita izany atsika amin'ny alalan'ny fiaretana sy faharetana raha ohatra hoe ka mamaky ny Jakoba toko voalohany andininy fahatelo Petera voalohany toko faefatra andininy faharoambifolo io zavatra mitranga ao fisainanao io de tadio fa fanabeazan'Andriamanitra anao io ary rehefa manabe anao Andriamanitra de miaraka amin'ny fahefana izy amin'izany ravana malalo amin'ny tompo ny fahefan'Andriamanitra de mifamatotra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fahefan'Andriamanitra de tsy afa-misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra iainantsika sy ny fakatoavantsika n'izany tenin'Andriamanitra zany tsika raha tao fiangonana protestanta ny fahefan'Andriamanitra de iainantsika sy raisitsika noho ny finoantsika ny Jesosy Kristy nanasitrana nanafaka nandresy ny fahafatesana ny fahefan'Andriamanitra iainantsika de iainantsika amin'ny herin'ny fanahy masina lay mahery vaika sady manam-pahefana sy miasa amin'ny kristianina rehetra amin'izao andro anio izao de mahaiza mampiasa ny fahefana omen'Andriamanitra atsika ry havana mahaiza mampiasa an'izany ka ofeny de izao an'Andriamanitra ny fahefana ny an-danitra sy ety an-tany
ary ny voary manontolo no tian'Andriamanitra isitraka ny fanapahany sy ny fahefany. I Jesosy Kristy no mpanjaka ny fanjakan'Andriamanitra, ary aza ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Mpiandry omby vola vita isika rehetra izay nomen'Andriamanitra fahefana voafetra, ka ampiasao ny fahefana nomen'Andriamanitra anao hamalinao ny sitrapon'Andriamanitra, mba hitondrana fahafahana ho an'ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Tsarovy anefa fa azon'ny Tompo esorina aminao ny fahefana izay nomeny anao rehefa tsy ampiasany zany ka hitenenany aminao hoe mpanompo ratsy. Fa rehefa ampiasanao sy ampamokaranao ny fahefana nomen'ny Tompo anao, dia ny Tompo mihitsy no hiteny aminao hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Dia mahireza sy mahatanjary avana dia samy mampiasa ny fahefana nomen'Andriamanitra antsika. Mirary soa ny dada rehetra amin'izao fetiny ray izao, engane mba ho ray sady manam-pahefana araka le fahefana tenenina teo, fahefana nomen'Andriamanitra amin'ny fankatoavana ny fahefan'Andriamanitra, ary hay ampiasa ny fahefana hitondra fahafahana ho fampandrosoana ho fanabeazana ny ankonana misy azy. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.